Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity alarobia ity ary manona ny fahasoava amin'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fandaran'izao lohandelantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Ry tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao zahay fa tombontsoa lehibe no ahafahanay mbola mianatra ny teninao ankehitriny. Tompo foazo ny fomam-panahynay handray izany araka ny sitraponao ka okainao mihitsy no hiasa ao anatinay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ROAHY IZY. Any amin'ireo faritra tsy mbola nitoriana ny fahamarinana any amin'ny tanan-dehibe dia maro no maniry fantatra hanapatapanana fanantenana. Tamin'ny andron'i Kristy inona no nanakana ny voakan'Andriamanitra tsy hitondra fanantenana momba ny Mesia amin'ny tanàna hafa ohatran'ny hoe Tiro na Sidona. Ny fanavakavahana firenena, ny avonavona ary ny hevitra mibahana mialoha no nanajamba ny voakan'Andriamanitra ka tsy nahitanay an'ireo izay teo akaikiny indrindra dia olona nangetahetan'ilay fanantenana izay efa voalazan'ny faminaniana mialoha momba ny fiavian'i Kristy voalohany. Maro ny mponina any amin'ireo tanan-dehibe ankehitriny no irian'i Jesosy Kristy mba hizaran'ny vahoakany ihany koa ilay fanantenana mahafinaritra ny amin'ny fiaviany fanondroany. Tsy nahoan'i Jesosy ny fiaviany na ny firazanan'ny olona, tokony hanao tahaka azy koa isika. Raha teo eo am-piandrasan'ny sakafo atoandro ohatra i Petera dia nomena fahitana dia ho atapin'ny trano mahakasika ny sakafo. Tadidinao ve iny tantara iny izay ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 10 misy azy, lamba lehibe feno biby sy vorona izay tsy madio no azo ny antsary. Intelo no nilazana taminy tao anatin'io fahitana io mba hitsangana sy hihinana. Ary nampiasain'Andriamanitra amin'ny fahitana izany hahatonga sainan'i Petera ny amin'ny avonavo, ny ara-pivavahana sy ny fanavakavahan'ny jentilisa. Takatry Petera no ny faran'ilay fahamarinana. Ary Petera hozy izy ny lohabavaka nanao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olona Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra anazy ka manao ny marina no ankasitrahany. Raha izany no izy andeha isika handinika ny tantarantsika ary handray lesona avy amin'ny Tiro sy Sidona. Dia nio indray Jesosy sy ny fifandraisany tamin'ilay renim-pianakaviana. Inona ireo lesona nianaran'ny mpianatra avy amin'io dimisionera io izay mifanakaiky ihany koa amin'ny fahitan'i Petera. Ahoana izany no azahoantsika mampiatra an'ireo leson'ireo eo amin'ny fiainantsika ankehitriny sy mampifandray an'izany amin'ny antson'i Kristy amin'izao andro faran'izao mba hiasa ho an'ny tanan-dehibe isika. Inona avy ihany koa ireo hevitra mibahana mialoha izay manakana antsika tsy ahita ny filan'ny mponina ny tanan-dehibe fanampiana ihany koa. Ary inona ohatra ireo toe-javatra izay mpandalovin'Andriamanitra amintsika any amin'ireo tanan-dehibe anankiray izay azontsika raraotana, ampivelarana sy ahafahantsika mahatakatra ihany koa momba ny hiraka sy manoro antsika ampitiavana ny amin'ny tokony halantsika amin'ny fanavakavahana isan-karazany sy ny avonavontsika ara-pivavahana. Saiko ianao handinika an'izany sy hamaly izany fanontaniana izany ao am-ponao ao, an-tsainao ao. Tampaharetana tokoa no nampianaran'i Jesosy ny mpianany izay tsy mbola nahatakatra tamin'ny fahafenony fa ho amin'ny taranak'olombelona manontolo ny drafi-pamonjen'Andriamanitra fa tsy ho an'ny firenena na foko na tanàna anankiray fotsiny. Ary afaka manampy antsika tokoa ny fanahy masina handresy ny toe-tsaina izay mpanavakavaka, ny toe-tsaina izay mpizahatavan'olona ao anatintsika mba hahatanterantsika ny hiraka izay hampanaovina antsika any amin'ny tanan-dehibe.
dia aoka isika kalesona tokoa ny amin'ireo traikefa efa nananany teo aloha, ary koa ahafahantsika manitsy ny amin'ny hiraka izay asain'i Kristy tanterahantsika eo anivon'ny tanan-dehibe. Dia alao hery ary ny fanahy masina ny anilotsaina ankahery ary koa ampiasa ny fahaiza-manao rehetra ao anatintsika natanterahana an'izany. Vavaka isika, raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay io izany. Misaotra Tompo fa mbola manome tsilosaina anay tokoa ianao, mba ahafahanay manaraka ny tianao ataonay indrindra ao anatin'ny asa fitoriana. Ampio izahay mba hiala ao anatin'ny avinavina sy ny fanavakavahana, satria ianao tsy mba mijahatavan'olona. Rehefa ianao ny ao anatinay dia aoka ianao ny fafenoana izahay ka hiaina sy hivelona amin'ny analanao irery ihany. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.